Fanamby maro kosa no miandry ny DHL amin'ity taona 2024 ity raha ny fantatra androany nandritra ny lanonana ho fanamariana ny fiara-miasa mipampahalala vaovao ny andindim-baovao avy hatrany ary. Maro ireo vinakendren'ny DHL Madagascar hotratrarina amin'ity taona 2024 ity raha ny fantatra androany. Ao aloha ny fahafantarana moa zany hoe ny atao hoe top employeur DHL voafidy anatin'ny société izay atao hoe tiany mpiasa hidirana hiasa DHL amin'izao fotoana izao. Tamin'ny voafidy tamin'ny taona 2015 sy 2016 ao ihany koa ny izay totosaintsika androany fisaorana ireo mpiara-miombina antoka tanteraka aminay moa zany ianareo mpanao gazety ary mbola misy ihany koa ireo mpiara-miombina antoka aminay hafa izay ao anatin'ny ataoko hoe kolontsainan'ny DHL ny misaotra an'izy ireo noho ireo fanomezan-tanana nataon'ny zareo nandritra ny taona ary mbola hitohizan'izay fanomezan-tanana izay amin'ity taona ity. Manaraka izany dia misy ny ihany koa natao hoe team building izay fiarahan'ireo mpiara-miasa mety voasa amin'izany ireo partenaire moa zany na mpiara-miombina antoka ihany koa mba hampisy an'ilay fiarahana bebe kokoa mafisy an'ilay fiarahana bebe kokoa mandritra ny amin'ity taona 2024 ity satria ny fanomezan-tana ihany no ahafahantsika miara-miasa zany no ahafahana mahavita zavatra miaraka. Mandray andraikitra eo anatrehan'ny mpiarabelona ihany koa ny orinasa DHL Madagascar toy ny hetsika fanomezan-dra. Misy ny partenariat izay rahanay amin'ny SOS Village izay misy ireo Kamboty. Arak'izay misy koa ny journée mondiale ny environnement amin'ny volana Jona. Dia misy koa ny atao hoe Global Volunteer Days, izany hoe ny mpiasan'ny DHL tsirairay dia manome andro ray ao anatin'ny taona hanomezany manaovana volontariat. Dia misy ihany koa ny atao hoe manger partager, tsy haiko na efa henonareo izy io tamin'ny farany teo, izany hoe fangalana an'ireo sakafo izay tsy lany any amin'ireo grande surface dia ho zaraina amin'ny ONG na zaraina amin'ireo izay olona rehetra mila an'izany. Ny fankatoavana na ny reconnaissance, ny fahaiza-manao na ny compétence sy ny fankalazana na ny célébration dia manandanja lehibe eo anivon'ny DHL Madagascar raha ny fanamariana izay noety ny télé généraliny Rakotondrenibemamy androany teny amin'ny Ibisa Korondrano. Antony nahatonga ny orinasa nanome mari-pakasitrahana ireo mpanao gazety mpiara-miasa aminy. Nambarany fa manana andraikitra lehibe amin'ny mahery fahefatra azy ny mpampalala vaovao. Fotoana natao izarana hafaliana sy ny arahany korana ihany koa moa ity androany ity.